efa-jato Jesoa no anjara soa.
ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika natratry ny Alarobia 17 Aprily 2024 izay hibanjinantsika ny Lohahevitra hoe Mamoaza tsara ary sakaizan'i Jesoa. Amin'izao Herinandro Masina diavintsika izao dia ny Sampana Fifohazana no miaraka amintsika an'io. Aoka nomana ny fohamam-panahy isika. Iaraka hideran'Andriamanitra isika ny salamo 900 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 dia ny hira ao amin'ny firana FFPM 167 miderany anaranao zahery tompo no ataontsika vita ny vavaka vao mipetraka ny fiangonana. Salamo 900 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny anaran'ny tompontsika no andeha iombonantsika amin'ny mpanao salamo hoe Alleluia, mideran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ka manao marina mandrakarivo. Jehovah, tsarovy aho araka amin'ny fankasitrahanao ny olonao. Vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, hiraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Hira FFPM 720 ny andininy voaloha faharoa ary fahatelo. Isika ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay io midera sy misaotra mankalaza ary manome voninahitra anao izahay satria akaiky ny anaranao ka azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra. Misaotra amin'ny soa rehetra ataonao aminay, amin'ny famindraponao tsy mahalany ritranay,
fa afaka manantona iaino sy andray ny teny fiainana tolotra ao anay izahay anio eto amin'ity tempolinao ity. Tsara sady mpanao ny tsara ianao, tsara ny teninao, tsara ny asanao, mamindra fo sy miantra ianao ka mangataka ny fiasan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay mandritra izao fanompo-pivavahana izao, na ny tonga eto na ny manaraka ny tambajotra serasera. Mba hatsapanay fa te-hanao zava-baovao eo amin'ny fiainanay ianao ka azo hery hitombo finoana, azoto hiasa ary hamotsara izahay noho ny fanatrehanao. Ireo namanay mikasa natrika izao fotoana izao dia ianao ny tantana azy ireo ho tonga soa eto amin'ity toerana ity. Ireo maniry nefa tsy afaka noho ny antony maro samihafa, ianao hamangy azy ireny. Tario izahay amin'izay rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Sitrakay tokoa ny anakambany izany vavaka izany, amin'ilay vavaka feno sy tsara indrindra nampianarinao manao hoe: Rainay ho izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra, meo anay an'io izay anona saza ho anay, ary mamelana ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana andraisantsika vatso amin'ny fanahintsika isika izao, ny hira ao amin'ny firana fifohazana 920 aza vela ho mandalo reny teny no ataontsika mialoha ny vakiteny. Zany dia vakitsika ny Jesoa toko 5:10 andiny voalohany ka hatrarisika amin'ny 7:20. Jesoa toko 5:10 andiny voalohany ka hatrarisika amin'ny 7:20. Izao ny teny ary ny raiko izay mpanamboatra ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoha dia esorina, fa ny sampana rehetra izay mamoha kosa dia amboarina mba hamoha bebe kokoa. Efa nanadiro teo ianao no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tonera amiko ianareo, izao no aminareo tahaka ny sampana, tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amiko ny voaloboka izy, dia toy izay koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko, ary izao aminy dia moha bebe izy. Fa raha miray amiko ianareo, kosa ianareo dia tsy mahay.
na inona raha misy sy miray amiko dia riny eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy ka tsy hipeny anaty afo dia homay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra aty anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazainy raiko mba hamoazako anareo bebe kokoa ho tonga mpianatra ianareo. Amin'ny anaran'ny Tompo, tahaka ny tiavandray ahy no nitiavako anareo. Toy ny hoe raha fitiavako ianareo, raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoerako amin'ny fitiavako, tahaka ny hitandremako ny didiny raiko sy hitoerako eo amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka amin'ny fifalianareo. Izany no didiko dia mba nifankatiavanareo tahaka ny hitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izaho dia ny nanoatra ny any hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manaraka izany didiko aminareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fefa nataoko hoe sakaizako ianareo satria izany rehetra reko tamin'iray no nambarako taminareo. Tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy anao ary mba hahareta ny vokatrareo mba homendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Amin'ny anaran'ny Tompo, izany zavatra izany no andritiko anareo mba hifankatsiavanareo. Raha ala n'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa ala ny talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tsiny azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia ala n'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-kelika izy. Fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao amin'ny elony, izay mankahala dia mankahala ny raiko koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona dia tsy nanan-kelika izy. Fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiko koa. Fa tonga izany mba hantanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalànany hoe alany foana aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy ny vavolombelona ambara ary ianareo koa dia vavolombelona ambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ray masina Masinana. Itsangana hivavaka. Raha eo mbola faly misaotra anao izay fa mbola noho ny fitiavanao no natoy izao anay ka nahatratrarana indray izao fotoana izao ahafahanay indray handray ny teninao. Misaotra anao izay Tompo satria mbola noho izany fitiavanao izany nanomezanao anay indray ilay teny dia ilay teny tsara, sakafom-panahy, ilay teny tsy mba maty fa maharitra mandrakizay ary mampahero ny fonay. Ankehitriny ary izahay Jesoa raha tonga amin'izany fotoana izany andrenesanay ny afatrao dia mitalo aminao izay fany amasinao manatrehanay mba hatonga anay ho vavolombelona ombana tokoa ka tena amobetsaka ty anatinay ane ny teninao. Dia ny mpanomponao izay irahanao hitoro izany teny izany koa Jesoa fanahinao masina no ampitoerao anatiny ahafahany ilaza ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao irery any Jesosy Kristy no hanonanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
fononina aminareo rehetra ny fahasoavana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanafito izay ny lohany seza fiandrianany avy amin'ny Jesoa Kristy vavolombelona marina laha matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Mamoaza voa tsara ry sakaizan'i Jesoa. Jauna 5:10. Tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny filazantsarany Jauna dia efa voaroaka ny ala tamin'ny sinagoga ny kristianina. Zay zany zavatra tsara ho fantatra. Efa nitsaraka ny Jiosy sy ny kristianina. Ka ireo kristianina ireo sahiran-tsaina satria tsy mahazo mivavaka amin'ny tempoly, tsy mahazo mivavaka amin'ny sinagoga. Ary rehefa tsy mahazo mivavaka amin'ny sinagoga ianao dikan'izany efa voaroaka tsy Jiosy ny dikan'izany. Satria ny Jiosy dia sady fivavahana no firenena. Ka olona very tady-poitra zany izy reto. Tsy fantantsony hoe izy kristianina mampalahelo. Tao anatin'izany ny fotoana nanoratana ny filazantsarany Jauna. Mitady zay fikirana izy ireo. Ka anisan'ny teny malaza ho fampahirezana azy ireo ny Jauna 5:10. Ny tapany voalohany dia milaza ny amin'ny tena voaloboka. Vigna hoy izy na sep. Manina moa Jesoa miteny hoe zaho ny tena voaloboka. Satria ny voaloboka Jehova dia ny Israely. Israely zay manana ny tempoly sy ny sinagoga na amin'ny Jiosy natao hoe voaloboka. Amin'ny Isaia, amin'ny Jeremia, amin'ny mpaminany rehetra milaza zany hoe voaloboka Jehova. Ka io voaloboka Jehova io atao Israely io ny fahazavana zao tontolo zao. Io voaloboka io izay miaraka amin'io tahin'ny tompo. Ary izay mihinana ny voaloboka io na manimba ny voaloboka dia simban'Andriamanitra. Fa izay miaraka amin'ny voaloboka io no tahin'Andriamanitra. Izay zany le midiran'i Jesoa tampoka miteny hoe zaho miteny voaloboka. Tsy ny Jiosy intsony ny fahazavana, tsy ny Jiosy intsony ny mampiray anareo amin'Andriamanitra fa i Jesoa manomboka izao. Zay no ambadiky ny teny hoe zaho ny tena voaloboka. Zaho no tena Israely ny dikan'izany. Izaho no Jiosy, le tena Jiosy, fa misy Jiosy tsy izy. Hoe Jesoa ihany ny Apokalipsy 2:9. Zay milaza ny tenin'ny Jiosy kanto tsy izy, fa amin'ny sinagogan'ny Satana. Ka tsy ny tempoly intsony na ny sinagoga ny fohy be ny fivavahana, fa ao amin'ny Kristy. Tsy ny fombafomba na ny zavatra ty ivelany, fa izy no miray amin'ny Kristy. Ka ianareo tsy very tady-poitra ianareo, tsy pirenireny ianareo, tsy olompona ianareo, fa rehefa miray amin'ny Kristy ianareo, zay ianareo dia amo bebe. Zay ianareo mifandray amin'ny ray. Amelona ianareo ny ray. Ao amin'ny Kristy no manovo ny hery rehetra ilainareo, tahaka ny sampana manovo ny heriny rehetra ao amin'ny hazo. Ny hazo, ny vatan'ny hazo na ny voaloboka mitsintona ny tsiro rehetra avy amin'ny tany ihany. Lazainareo amin'ny siansy hoe sève brute. Dia rehefa tonga amin'ny raviny sinsisiny mivadika ho sève élaboré, dia iny vao mahavadika tsiron-kanina amin'ilay hazo, amin'ilay sampana. Dia ohatr'izay zany Kristy no izy. Ka ny ahatonga anareo tsy ho tratry ny fahaveredy dia tsotra. Mila miray amiko ianareo. Zay le afatra. Fa raha tsy miray amiko ianareo sady tsy lasa amin'ny Jiosy, ny tsy lasan'ny Kristy, ary na ny velany nareo tahaka ny sampany ka malaza. Nareo vao tena very, tsy azon'ny atsy, tsy azon'ny ero. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoazy raha tsy miray amin'ny voaloboka. Toy zanoko ianareo rehefa tsy miray amiko. Izany voaloboka ianareo ny sampana. Izay miray amiko izaho aminy dia mamobe izy. Raha misaraka amin'ireo dia maina, malazo. Ary tsy vitany malazo Jesoa fa ho sahirana ianao satria angonona izy ka atsipy aiza. Atsipy anaty afo dia omray.
ny tenin'Andriamanitra amin'ny andinin'ny fahatelo. Io Andriamanitra zany ny mpanamboatra, le tena mamoa zany vao mainka amboarina. Hafahafa Andriamanitra. Misy zavatra hafahafa ny amin'izy io e. Ny nareo rehefa mankany fianaran-tsosy ny takan'izany a, rehefa mamboly voaloboka ny olona, le tsy mamoa ny karakaraina fatratra mba hamoa. Fa tsy zay le izy. Misy teny hafahafa tsy adintsika io. Vakitsika eny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Ahoana hozy izy? Ny sampana rehetra ho amiko izay tsy mamoa dia ny sampana rehetra izay tsy mamoa asorina. Tsy hoe amboarina mba hamoa. Ary zay no adinitsika amin'io. Rehefa tsy mamoa anao dia tsisy fanontaniana fa tapahana ianao. Le mamoa zany a mila vahana, mila malalaka tsara izy. Hafahafa ty mpamboly voaloboka ty. Satria ny an'olona tsy ohatran'izany, fa ny sampana rehetra amboarina le tsy mamoa mba hamoa amin'ny herintaona tsisy an'izany. Rehefa tsy mamoa ianao dia tapahana. Misy resaka an'izany koa io. Zay mamoa ihany no amboarina mba hamoa bebe koa, fa zay tsy mamoa zany dia tsisy fandeferina fa tonga dia tapahana ianao dia miala ianao. Misy fotoana manko tsika mieritreritra hoe Jesoa fitiavana dia misetisety eo, misekoseko. Ka misy koa Jesoa tsy mandefitra aminao. Nizanizy anjera amin'ity vatolampy ity dia torotoro ary zay anjerany dia mongomongo. Fa tsisy fandeferana eto zany, tsisy resaka fandeferana eto. Rehefa tsy mamoanao dia aminy. Zay ny dikany mba mamovoa tsara ihany. Eto tsisy resaka fanambotambazana eto. Ary nanivelana nareo dia angonina tsy mpiaranaty afo izy. Fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angata zay tianareo. Ny condition azahoana miray amin'ny Jesoa Kristy dia mitoetra ao anatinao ny teniny. Ary ninona angatahanao dia azonao izy. Dia ankalazaina ny raiko satria mamobe ianareo. Jesoa ny tena Israely mampifandray amin'ny Andriamanitra. Izay miombona amin'ny Jesoa no tahin'ny ray fahazavana. Fa tsy ny Israely intsony eto. Zay midikany hoe Jesoa no tena voaloboka fa tsy Israely intsony. Rehefa milaza an'izany voaloboka izany Jesoa dia mahazo hery ny mpianatra. Ay tsy very izy fa vao mainka nakatoerana amin'le tena izy dia Jesoa Kristy. Israely zany tandindo ny Kristy ihany. Isaia 4:15 mpanompon'ny Jehova. Fa i Jesoa kay ny tena izy. Io ny voaloboka farany indrindra. Rehefa tsy tafa amin'io ianao dia fa any ianao. Dia rehefa azo zay dia ho Jesoa amin'izay tandremo anefa fa tsy misaraka ny fitiavana sy ny didy. Misy hiranay nareo moa tsy miran'izany taloha le avy mangataka izahay. Dia rehefa ololo io dia manao inony? Apetrony didinareo. Misy an'izany. Ny oabolan-drazana koa mitony hoe mpifankatia tsy mifamarafara. Ary io teny Jesoa dia mety amin'ny zavatra rehetra. Ninona amin'ny fiainana fitiavana tsy misaraka amin'ny fepetra misy didy. Raha tiako ny zavatra anankiray a, inona avy ny fepetra tsy maintsy ajaiko momba an'io. Raha tiako ny zavatra anankiray a, raha tiako ny ray aman-dreniko a, ny zanako a, tsy gaboraraka mihitsy sy laisser-passer ny fitaizana zaza. Fa raha tianao ny zanakao a dia tsy maintsy misy retoreto ny didy. Misy didy mpitiavana ny didy. Na ny mpifankatia ary zay no mahavoanareo zara mba misy mikoty dia oui misy. Tsy mametraka fepetra, tsy mametraka ina efa voa zay vao ay mo zay ny teo. Fa Jesoa tsy manaiky an'izany. Fa hoy izy hoe raha mitandrina ny didika nareo dia toetra amin'ny fitiavako. Ny didiko misy didy ny fitiavako fa tsy mandeha ho azy akory. Za koa nitandrina ny didiny raiko fa tsy mandeha ho azy koa ny fitiavanay sy ny raiko. Tsisy fitiavana mandeha ho azy zany.
ho Jesoa. Mampianatra antsika zavatra maro hoe tsy misaraka ny didy sy ny fitiavana. Ny fitiavana tsy damin'ny kibo, tsy moapefy. Ny fitiavana tsy fanjakan'ny baroa. Fa misy didy miaraka aminy. Ary dia mahasolo ny didy folo. Ary ny fobeny sy ny fiombona amin'ny didy, ny fitambarana amin'ny didy dia ny fitiavana ihany koa. Ny didy dia manery ianao ho any amin'ny fitiavana. Fa tsy mety koa raha didy tsy misy fitiavana. Eo indray zany tsy mety. Ny fitiavana mila didy, ny didy tsy misy fitiavana koa zany dia zéro. Zay ny dikan'izay. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo. Tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ny didy rehetra dia mikendry fitiavana an'ilay olona. Fitiavako anao matoa za manao an'izay. Fitiavako anao matoa manitsy anao. Fitiavako anao matoa tsy avelako manao an'io ianao. Fa tsy hoe kory hoe fankahalako anao na fanamariko anao na nitaka an'izany. Ary zay ny profony Jesoa amin'ity hoe sakaiza. Za na manome didy anareo, tsy manambaranareo, tsy hoe tompo sy mpanompontsony isika, fa nataoko hoe sakaiza ianareo. Hitanareo amin'izay fa ilay sakaiza misy didy, inona ny fepetra. Raha mitondra ny zanako aminao io manko petitiamina, inona ny didinareo hoe ny fisika lalao taloha raha tsy angaminy didinareo. Dia anka misy an'izany fa dia mifampitaritarika eo mokony. Eo ianao ny fesiny eo avy eo. Fa Jesoa tsy manaiky an'izany hoe ny fitiavana dia misy didy. Ary didy dia anehoana fitiavana moatra ny fitiavana rehetra. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaiza. Na dia mandidy ary ahoz izy, fitiavana io. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Ianao ny sakaizako raha ekenao reto didiko reto. Ianao ny namako raha reto ny didy. Ianao tsy misy didy. Raha dekona anao reto ny didy, raha mpiandry ianao reto ny didy, raha vady ianao reto ny didy. Misy didy io fa tsy mandeha ho azy. Ary ny didy tsy hoe manindry ilay anankiray kory, fa mampitovy niveau ary, satria sakaizako ianao, tiako ianao dia izay nametrahako an'io aminao. Satria isika dia manana fahalalana iombonana. Resaka koa tsika nampisakaiza. Nampisakaiza zany dia manana zavatra iombonana, fahalalana iombonana. Ny andininy fa 5:10 vakitsika. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala izay ataony tompo, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'iraiko nambarako taminareo. Ny mpisakaiza dia manana kody, zareo reno mahafantatra azy. Zareo raha fa misampy alina dia hody zareo zay. Azontsika be le fandeha. Satria misy zavatra iombony ianao, ary zay tenenin Jesoa, sakaizako ianao satria izay reko tamin'iraiko no nambarako taminareo. Ny sakaiza dia mifampizara, ny mpifankatia dia mifampizara fahalalana. Ny mpianaka, mpianadahy, ny mpivady sy ny sisa. Raha vao tsisy ny fampizarana fahalalana dia eritrereto ilay sakaizanao. Raha tsy mampivoatra anao hitomba amin'ny fahalalana izy dia miala, fa tsy haninitsanininy. Fa tokony manondotra anao izy, fa tsy manambany mampidina anao. Zay mahatonga amin'ny teny manakiri fa dia mba araka loatra amin'ny olona bady noho ianao fa findrany abadony ino mifara. Mba miezah koa miainy olona maranitra noho ianao amin'ny fiainana. Raha ny fiarahanao amin'ny olona iny vao mainka mampiletsy ny fiainanao, mieritrerety ianao fa tsy tena sakaiza io. Fa ny sakaizako Jesoa izay reko tamin'ny ray ny ampianariko azo daholo dia miakatra izy. Be dia be ny olona hatramin'ny nananany namany nia tsy hita loatra ny mahafototra olona azy. Jesoa nampianatra an'io, namana ho sisy. Mahalala izay ataony. Zay koa ny fahako. Raha tsy fantatrao mihitsy ny ataony olona io, ny havany, ny ataony sy ny sisa, aza minamanamina. Fa tsy ho sekre iray aminao naovinanao vina izy. Antanina ina namanao, ianao miaraka. Vavakaiza moa izy, tsy fantatra. Ray aman-dreny, tsy fantatra. Firy zareo rehetra, tsy fantatra. Biso mankaiza amin-jareo tsy fantatra. Tsy lasa lavitra ianareo ny dikany. Fa zay ny dikany teny.
manana fahalalana momba n'le namanao ianao satria mahalala zay ataony ianao raha vao tsy zay dia andevo ianao tena jere tsara io ny mpanompo ny tsy mahalala zay ataony tompony andevo ianao raha vao tsy mahalala ny momba ny sakaizanao andevony ianao fa tsy sakaizana ianao ihany ny fantany fa ianao tsy mahafantatra azy zay ny andevo tsy moresahana zavatra aza miditra amin'ny fiainako izy andevo ianao ny dikan'izay andevo ianao ny andevo tsy mahalala zay ataony tompony fa ianareo sakaiza zay rehetra reko tamin'ny ray ny nambarako taminareo izy tsisy secret amintsika ho Jesoa fa zay nomeko anao daholo izy ary zay le fitiavana zay ary zay le sakaiza izay ary zay nataony Kristy amintsika zay ary marika le fisondrotany resahana zany ny sakaiza koa dia misy fifidianana samy mifidy zay ho namana zay mahatonga ny Jesoa miteny tsy anareo ny fidy hafa izany fidy anareo ary zay ko tokony ataonao amin'ny namanao za tena mananatra anao mitsy hoe za ny fidy anao namako sahimanao an'izany amin'ny olona fa matetika ianao zany nalainy namana eny ary fa namanao aho ianao no tokony misafidy reto ny namako mahaiza misafidy namana Jesoa miteny azafady hozy izy za nanaiko namanao safidy ianao fa tsy nareo ihany nankaty tsy ekeny Jesoa zany za koa manana safidy amin'izay tokony ho namako fa tsy hoe tsy olona tsy mahita namana akory aho fa za koa manana safidy reto ihany namako nivelan'izany tsy izy zay ny dikany hoe tsy anareo ny fidy aho fa iza ny fidy anareo ary raha vao za mifidy ny manana condition sahima metrika condition amin'ny namana condition izy izy mandeha maharitra zay ny condition fa namako ianao fa ity tsy namanamana mandeha ho azy ty mandeha maharitra ary rehefa zay dia misy zavatra ho azonao omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona hitrita mpitao amin'izany ny tenen'i Jesoa daholo zany namanao fa mety maromaro no hintsana fa zany ny namana zany ny sakaiza ho Jesoa mila mamoa io mila mamokatra io mila mandeha io resaka ny sakaiza ihany tsika rehefa samy misy mpisakaiza sy ny sisa mpinamana sy ny sisa misy koa ny mpialina sa tsisy zay indray resahany manaraka nandiny fahafito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo fito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo vakitsika izany zavatra zany nanodikanareo mba hifankatiavanareo raha alan'izao tontolo zao ianareo aoka ho fantatrareo fa izao raha naman'izao tontolo zao ianareo dia ho ty azy zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa izavo ny fidinareo tamin'izao tontolo zao na itsika mbola kely ary manao an'izany ianao minamana namana tsy namako tsy ny anako satria naturel amin'ny olona zany rehefa namany atsy sy namany atsy zay ny ampahafantariny Jesoa hoe tandremo fa zany ny diko anareo mba hifankatiavinareo fa ho avy satria nareo namako l'ami de mon ami tanareo zany l'ennemi de mon ami zay ny mitragny satria za halana ianareo koa maninona hoala fiainantsika andavanandro telen'i Jesoa raha vao minamana atsy ianao dia mangarika le atsy vao tsy namany atsy tsony zany ianao zay koa no mitranga aminareo Jesoa hazagaga raha halan'izao tontolo zao ianareo satria zaho efa halany talohanareo Kristy efa halany zareo ianareo minamanamiko izy Kristy sakaiziko miomana koa fa ho halany zareo ianareo ny namana tsy miady matoy ianao tsy adivany namana fa matoy ianao iadivany tsy namana zay koa ilana fitandremana raha tsy miady aminao mihitsy ny devoly mieritrerety ianao fa misy tandroka koa ny samy misy tandroka tsy mifanoto ny devoly fa amin'ny afobe vao mifanoto nareo izay ny hoe raha naman'izao tontolo zao ianareo dia ho ty azy zao tontolo zao tambatambaziny ianao satria ianao tsy namana ozy izy fa izay efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao ka ianao navana namana marobe io ianao ny navana ianao ny tiny ianao ny sakaizana ka tsy mahagaga raha mialina ny rehetrarehetra
mialina anao izao tontolo zao ho Jesoa. Tabidio fa izao tontolo zao mihitsy no mialina anao satria anao sakaizan'i Jesoa ary tsy mora izany. Ary zany mahatonga ny olona marobe miemotra satria tsy mahazaka ny fankahalana zao tontolo zao ataon'izao tontolo zao. Satria fankahalana iny miahatra manaina manomboka amin'ny mangarika zay ny fankahalana miafara amin'ny famonoana mandeha amin'izany io. Zay mahatonga ny olona tsy maharitra aloka ihany ny sabakabaka eto sady miatsy sady ary sady mivavaka ihany tsy mivavaka sady kristianina ihany tsy kristianina satria manahirana io. Memezan'ny olona fa lazain'ny olona mivavaka be, pastera be, ringanao mpiandry, didy mananjara. Dia matahotra, dia miemotra. Zay no ataon'ny olona. Satria hita amin'ny olona ianao fa mikisika mankana amin'ny sakaizan'i Jesoa dia tsy namana ianao. Ary zay mahatonga ny tombo hoe raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa. Raha mitandrina amin'ny teniko izy dia nitandrina anareo koa, fa izy tsy mitandrina amin'ny teniko ianareo koa tsy ataony tandremana izany nareo fa miomany nareo. Ary tsy manana excuse izy satria za efa teo, za efa mitory teny, za efa nampafantatra azy, tsisy fialana azo. Izao efa voaheloka ho Jesoa. Ka raha miaraka amin'iny nareo dia voamafy. Voamafy. Raha tsy nataoko ny asa rehetra teto anatrehan'ny olona dia tsy nanan-keliko izy fa ankehitriny manan-keliko izy. Maninona moa Jesoa miresaka zao tontolo zao? Zao manko ny zavatra ny tranga. Reto jiosy reto voaroaka tamin'ny sinagoga. Mazava amintsika ilay ndresahana teo. Rehefa voaroaka tamin'ny sinagoga izy izao tontolo zao miandry azy dia le tsy mpivavaka, le grika, le romanina, io ny miandry azy velany io. Ireo nefa mpanompo sampy. Ato izy noroahany jiosy, eto izy amin'ilay hoe Jesoa rery ihany ny vavahany. Ireto mpanompo sampy koa mialina andreo koa. Tery ao ampovoany zany le fiangonana araka ny Jaune. Sady domin'ny jiosy avy ato domin'ny ampira romanina avy ato le zao tontolo zao mihitsy zany no miady amin'izareo tery ampovoany izy. Ary zany nampaherezan'ny Jesoa azy. Satria raha mba nalaladalaka manko le toerana andosirana amin'izao tontolo zao ato, ay zao tontolo zao koa efa tsy tiandry zareo amin'ny Jesoa zareo tsy manao sampy. Tsy tia Andriamanitra maro. Fa raha zareo nanaiky Andriamanitra maro, tafahary tao tsy naninona. Hoe alokoa n'Andriamanitra reo mba tomponay. Dia zay mahatonga an'jareo zany zao tontolo zao mihitsy no maniran'jareo. Ny jiosy sy ny jentilisa avy ato amin'ny ilany zany maniran'jareo. Mafy no mahazo an'jareo. Ka mampiomany Jesoa. Mampiomany Jesoa. Ary ianareo hala ny fono comme ça. Io zany tena mba hafahafa itenin'ny Jesoa. Andininy fahadio amin'ny roapolo izy io ao misy amin'ny Salamo andininy fahadio amin'ny roapolo. Ahoana izy? Fa hitonga izany mba atanteraka teny voasoratra hoe hala ny fona. Ary io riavana mba nanaraka anareo satria izy io koa tsika manao io madinidiniky. Misy olona vao hitanao dia fa hala anao. Tsy mahatsiara an'izany ve nareo? Na tsika tratrany misy olona misy ndray koa tsika tratrany hoe voaniona ndray mandeha dia fa tsy azo an'ilay olona ianao dia fa tsy anaty clé. Nandray poste voalohany zay tany an-tany fotsy dia niarahaba zany pastera zany satria navan'ireo fety kely teo zany le voatonga iny zany zay voatonga iny zay mianakavy kely zany arivariva iny milahatra amin'ny décor mandray tanana. Dia tamin'izany moa le mifanoroka amin'ny olona dia nisy décor anankiray zany tary amin'ny farany tary izy miandry atonona zany izy da nasesika ihany ny olona nazy zany ara fa izy ny tokony anatina ny pastera raha ny marina fa izy niandry atonona. Le décor itsy mba nanoroka anahy. Ny zavatra ny tranga mandra-pialamy tao dia niady foana zay. Ary amin'ny zavatra madinika ka hatramin'ny zavatra ngeza. Hatramin'ny hevitra tsy tovizana, hatramin'ny fanenjena mahamay nataony daholo. Hala ny foana. Izy io toetra n'olombelona. Jesoa efa voany, Andriamanitra voany koa. Io amin'ny Salamo. Misy olona zany dia zay hahira gratuitement. Gratuitement volontaire izy raha anao ratsy aminao. Tsy hainao zay antony, na izy koa raha tsy manala ny antony tsy tiavana anao nge. Fa tonga dia anontany nge raha misy antony le izy. Zay le hoe
ils m'ont haï pour rien. Zay ny dikana amin'ny teny frantsay. Anontany le olona mankala anao fa nandray tsy fatana akory ny antony ankalany anao. Halany fotsiny comme ça ianao dia gaga hoe vao hitiny anao dia halany. Misy zany tompoko Jesoa mihitsy miaiky fa misy zany. Halany foana, le foana zany dia pour rien. Ils m'ont haï pour rien ozy izy. Ary misy eo amin'ny fiarahamonina na anaty fiangonana ary. Inao hitany dia fa halany anao dia fa halany foana ianao. Ary na ankizy manao an'izany koa, manareo moa tsy matetika tsy mijery psykôlôjian'ny zaza rehefa amin'ny sekoly lahy tena manao misy zaza tonga dia tsy tiany fotsiny ilay zaza anankiray. Toetran'olombelona io. Efa nanao krismasy zay tany amin'ny tobo miaramila anankiray tsy teneniko toa tobona zandary anankiray. I krismasy io nisy zazakely anankiray, misy zaza ray, roa, telo, efatra nilan'ilan'ny zareo. Le zaza anankiray nitsangany anaty fety krismasy. Gaga ianao. Zay le mandinika psykôlôjia zany hoe re zaza reo tsy mifankafantatra re zaza reo a. Zao nefa nitsangana le reniny anankiray, nitsongolo le ohatra ny tantarany mamany lite tsongolony teo, avy koa le reniny anankiray. Oza tsara malaky wa. Fety krismasy ny kariny. Sao dia venareo hoe tsy manao an'izany ny olombelona. Zaza kely, tsy hainao zany ampitodika azy, olona efatra manelanelao fela amin'ny termaina le ray. Za mitoetra fampianarana avy any amin'ny devoly. On est pour rien. Ary zay tandremo zay. Rehefa sakaizan'i Jesoa na zagaga misy olona mankala anao pour rien. N'importe quoi, tanino zava tsisy fotony io. Ary matetika le olona mankala reny matetika tsisy fotony aby le izy. Fa ny olona mankala anao satria niady taminao ara malaky mijanona izy miady aminao rehefa afaka ny fony. Fa le olona mankala tsisy nininy io tsy mety afaka io, ela be vao afaka. Satria na ny antony mihitsy moa tsy fatany. Zay ny manirina amin'ilay izy, le antony mihitsy ny tsy fatany, fa le raha mandeha mivoaka ho azy ao amin'ny fony ao, avy amin'ny devoly. Zay ny tsy mahasaritra, zay mahasaritra miala an'iny. Ary aza mba tratra an'iny mpivady. Fa misy mpivady manao an'izay rehefa tonga le vadiny divany foana. Rehefa lasa lavitra ny vadiny ela be izy vao tonga izy. Rehefa tsy eo indray izy a tsarony. Rehefa tonga eo izy a iadivany foana hoe ivininy ataony tieto. Misy mpivady manao an'izany a. Alako indray le ratsiny. Indray manko hafa le ratsina hoe isaky ndray mivady ny sarana mihitsy mivady rehefa ratsina zareo. Indray karazany hafa iny. Fa io misy olona manana ny toetra io halany foana. Ary na amin'ny fiainam-panampona tahaka izany zay nanarako nireo ny mboa ositra. Misy olona tonga ipitany reo dia efa tsy azo ato. Ary na teto ary. Zio le mbaravarina ry zay vao tonga kely arabaina, dia izy le olona telo volana meko anao pastera dia miala etiny hoe mianakavy na maty. Teto nisy an'izany. Halany foana, fa naninona le olona ara mbola vao tonga. Fa maninona? Zay le ao. Fa maninona? Fa maninona? Ary zay no mahatonga an Jesoa miteny amin'izay omena mpananitra ianareo, avoka, papahery fa ho mafy no atrehanareo. Irako aminareo avy amin'ny ray fanany fahamarinany voaka amin'ny ray. Ino omenanareo izy Jesoa Kristy. Zay sakaizan'i Jesoa dia omena n'io fanahy masony hanampy azy. Iatrehan'izao tontolo izao, fanany fahamarinana fanany Kristy, tsy mitady fahamarinana amin'ny jiosy tsony hanan-kafa tsony ianao, fa ny fanahy masinao aminao no manatitra ny fahamarinany aminao. Ka ahoana indray ianao mbola mivezivezy mitady hanan-kafa amin'ny finoanao. Efa ao anatinao le fanany fahamarinana. Hanambara ny zavatra rehetra aminao. Izy ny vavolombelona manambara ny Kristy, ny fanahy masina ny vavolombelon'ny Jesoa. Raha misy milaza vavolombelon'ny Jehova, ny fanahy masina ny vavolombelon'ny Jesoa. Ary ianao koa vavolombelona hanambara ny Jesoa. Vavolombelon'ny Jesoa isika. Satria nareo efa teto amiko. Zay masakaizany ianao. Ianao ny vavolombelona manambara ny momba azy. Ny fanahy masina avokanao manambara aminao dia ianao koa manambara. Fa misy zany Jesoa zany zay sakaizako. Mamoaza voa tsara ry sakaizan'i Jesoa.
mila miray aminy ianareo amin'ny teniny, mitandrina amin'ny didiny, mandray ny fitiavana satria nareo sakaizana. Efa nomeny anareo ny zavatra rehetra nambariny anareo ankehitriny ny sekreny manontolo nomeny anareo. Ny zavatra rehetra anga amin'ny fiainanareo nomeny anareo alany zao tontolo zao ianareo. Efa napetrany ny lalam-piainanao. Aza gaga raha halany foana ianao. Fa tabidio fa zah efa halany talohanao. Namoka ianao ka tsy damana, maiza misafidy zay ho namanao. Ary misy didy ny fitiavana. Ary ny fanahy masina no anampy anareo amin'izany rehetra zany ho ny tompo. Manandriamanitra irery ny voninahitra. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Tompo, fanampianatra anay ianao anio. Tsy tianao ho ringana noho ny tsy fahalalana izahay, ka niteny tamin'ny alalan'ny mpanomponao ianao. Fa malazo izahay raha tsy miray aminao Kristy. Mazava ny fepetra dia ny firaisanay aminao. Ary ianao Jesoa ny tena voaloboka tsara indrindra. Napahalalanay koa ianao androany, fa ny sakaiza dia mifampizara. Ary mila mandeha maharitra izahay. Ary tsy maintsy ho alan'izao tontolo izao izahay satria ianao efa alany talohanay. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra, mitandrina ny fanekena, ny famindrapo amin'izay tianao ianao, sy mitandrina ny didinao. Makatoa ny fitsipikao ary manaraka ny lalànao. Efa nanota taminao izahay, na tamin'ny teny, na tamin'ny fihetsika, na ny fisainana, na ny ataonay, na ny fombanay, na ny alehanay. Sady meloka sy nanao ny ratsy ka niala tamin'izay nanirahanao izahay. Tsy niaino ny mpanomponao ny teny ny sitraponao taminao izahay. Efa tena nisaraka taminao izahay. Tsy nanovo hery tao aminao Kristy izahay. Tsy niray taminao tomponay. Tsy nanaraka, tsy nitandrina ny didinao, ary tsy nanam-pitiavana. Diso sakaiza izahay. Fa tsy nanao anao ho sakaiza, ka izay no nahalasanay ho andevon'ny fahotana. Nampalahelo anay ny alan'izao tontolo izao. Nefa tsy natahotra ny alanao izahay. Mifony izahay Tompo. Tompo, taminao dia taminao nanotanay. Ary izay ratsy eo masinao nefa nataonay. Tsy mba namafy votsara izahay. Ary tsy nitondra tena tahaka ny sakaizanao koa. Mifona aminao izahay. Diovy ho afa-pahotana mba adio. Vonoa ny elokay. Ary dano ireo karazan'efitra manakanaka tsy ahitanay ny tavanao. Ka mahatonga anay tsy hamovo tsara. Tsy handehananay araka ny sitraponao. Andriamanitra, atonga lany ny sofinao ka miaino. Jereo amin'ilay masonao feno fitiavana izahay. Mamelany elokay. Ataovy sampana mamoa izahay ary mamovo tsara. Ny fanahy ny fitiavana sy ny fahamarinanao no ampitoera ao anatinay. Ataovy tena sakaizanao izahay. Ataovy mahay miaino ny feonao izahay. Mahay mitahiry ny teninao ary miaina araka ny sitraponao. Mba havokatra izahay. Ary tena mamovo tsara. Tena mendrika ny hoe sakaizanao. Sy hovavolombelonao amin'ny fiainanay manontolo. Ka tena andeha amin'ny tsara. Andeha ary aharitra. Mianoanay ary Andriamanitra fitiavanao. Ary valiovavaka izahay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zanakao mpamonjy anay no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ravana malala rehetra amin'ny Tompo, mamindra fosy be fiantra ary mamela heloka ny Andriamanitra izay vafahatsika. Fandeha hitsangana handray amin'ny fifaliana, ny teny famelan-keloka izay atolony ho antsika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anareo. Hoy Jesoa Kristy Tompo, tahaka ny nitiavandray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo.
tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ry sakaizan'i Jesoa Kristy, noho izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ambara amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo rehetra. Aleluia, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanany. Amen. Petraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana anavoazana ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny fanaterana ny fanatitra isika. Rakitra tokana no ataontsika ary ny hira laharana fa 4:3 andininy rehetra no ataontsika mamafaza vo. Sampana Fifohazana 10:5 no ataontsika ho fanolorana ny rakitra. Tsika dia tonga eo amin'ny filazandrara.
toy izao indray raha riavana ny raharahany safifa vaovao ny fofifi izy fifanana any amin'ny toby Antananarivo andrefana ny 20 Aprily ho avy izao atao any Antambomena. Ny fionambe izay saika atao Antsonjombe ny 30 Aprily ho avy izao dia emitra ny 7 May isy ny tamtam atao isaky ny fiangonana mandra-pahatonga any. Ny fankalazana ny 40 taona ny safifa FJKM dia entina ambavaka. Marina fanotanjona amin'izany 40 taona izany dia mifanaovana ny tranobe eny Ambohimanga Rova. Miomana ny safifa isam-pitandremana andeha ho an'ny Mahajanga monjy ny fionambea izay ho tanterahina ny 17 hatramin'ny 19 Aogositra ho avy izao miaraka amin'ny Vakiteny Fifohazana. Fanasana ny komity ny Jobily Volafotsy Andriamatoa Randriana Antenay nalaza indray ny Martin Mpitandrina Mianakavy dia faly manasanareo hiara ankalaza sy anome voninahitra an'Andriamanitra noho ny ivon'ny Jobily ny sabotsy 17 Aprily 2024 amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana manantena ny fahatongavantsika ho voninahitr'Andriamanitra ireriana. Vaovao eto an-toerana araka ny efa fanaontsika isan-taona mialohan'ny Paska dia ho tanterahina ny zoma fa 12 Aprily ho avy izao amin'ny 7 ora hatramin'ny 3 ora tolakandro ny vavaka sy ny fifadian-kanina arahana fanasa-tongotra koa manentana antsika rehetra ho tonga ny amin'ny zoma ho avy izao zany izy io ry havana. Dia izay no vaovaontsika ho an'Andriamanitra irerany amin'ny voninahitra. Amen. Zao dia hiditra amin'ny tapany faharoa isika ka mialohan'ny akaran'ny zanaky ny fifohazana anatanteraka ny afatra akira dia ho iraintsika ny hira ao amin'ny firana FFPM 107 ny andininy voalohany ihany misy maro ao an-tsaha mitaraina. Kaya nani akatranti Yerusalema faiza
Jesoa sy ny jalo tao Getsemane. Getsemane, Madino
vita. Fazavo.
zao tsika dia hiditra amin'ny tapany fahatelo ka iomanan'ny mpiandro sy mpiomana aka ny toerana natanteraka ny asa sy fampaherezana dia ataontsika ny hira firana amin'ny FFPM fa 5:70 ny andininy voalohany ihany avy fanahy eo. Isika tompoko ry Jesoa Kristy tomponay misaotra anao izahay noho ny amin'ity fotoana ity misaotra tompo fa tanteraka teny tapany voalohany ary taona nandrenesanay ny fampianarana izay nampombainao mpanomponao misaotra tompo inganera fampianarana ireny mba hitoetra ho tadidinay mandra-pahatonga anao eny amin'ny rahony lanitra tompo mba zahoana ilay fitahiana sy fiadanana avy aminao entina ihany koa manavatsava ny fiainana iray manontolo ny fianarana ireny teninao reny makasitraka tompo ny fanahy masinao ane hitoetra ty anatinay tsirairay avy mba ho tadidinay mba aizanay ihany koa mijoro vavolombelona any amin'izay sehatra rehetra misy anay misaotra ny amin'ny fanatrehanao tompo ankehitriny izay tonga amin'izao asa sy fampaherezana izao mangataka ny fanahy masinao anireto vahoakanao ary mangataka amin'ny fanahy masinao ihany koa ndreo mpanomponao izay rotsaka eo an-tambolinao tompo hovakina ny teny pahefana izay entina manorona izao asa masina izao ny fanahinao masina koa ny omba ireo mpanomponao raha maky izany izy ireo amin'ny anaranao Jesoa Kristy tompo nanaovanay sy angatanay mivavaka amen. Enoy ampanajana ry avana ry raiso amin'ny finoana ny teny pahefana izay entina andrenana izao asa masina izao amin'ny anaran'ny tompo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ray ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny ary Jesoa tompo rehefa niteny taminy dia napekarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny ary ny tompony niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony hoy amin'ny raiko izay any an-danitra izany fa na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho.
Ary hoy indray Jesoa tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka ny nanyrahanyray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitra ô, Andriamanitra ianao, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra fa voavaky teto ny tenim-pahefana izay nomenao entina hanorenana izao asa masina izao. Porofonao tokoa Jesosy Kristy fa asany lanitra izao kanefa tianao tanterahany etỳ amin'izao tontolo izao. Fa ny teninao tokoa dia efa niasa tamin'ny toerana maro sy tamin'ny olona maro. Koa ankehitriny raha hodidiana sorohana ankehitriny asan'ny maizina izay tsy mahavokatsoa dia magataka ny ery fananao masina Tompo. Omba ny mpanompo vavinao izay efa notendrenao hanatanteraka izany asa izany. Dia melo havalalana azy ianao Jesosy Kristy, fa amin'ny anaranao irery ihany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankera avy any Nazareta, ilay vaompo tamin'ny hazo fijaliana, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona tompony hery sy fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sy androananao ry Satana, mandeha anaka miala, hoentany amin'ny farimy rehetra afy any ny anjara toerany devoly sy ny miaramilany. Eto miaraka aminao ny entanao sy ny firongonao rehetra, ny aretina, ny lainga, ny tsy finoana, ny fitaka, ny fiatsaram-belatsia. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa voavidin'i Jesosy Kristy lafy tamin'ny rano ireo vahoaka ireo. Tsy hanananao fahefana tsondry Satana. Koa mandidy anao sao dia sao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miara mivavaka isika tompo. Jesosy tomponay eo. Misaotra anao zahay satria dia voaroaka teto ny asa matin'ny Satana izay tsy mitera-bokatsoa amin'ny vahoakanao. Koa indreto ary ny vahoakanao mitanondrika tao ny lohan'ny voninahitra ao. Mahatsiaro menatra sy mangay ahy satria nateraka tamin'ny ota ka malaky mivily manao ny ratsy. Ho any amin'iza moa izy ireo Jesosy, koa mamela ny eloko izy ireo satria ianao rery ny tia sy mangoraka ny olonao. Dia mba hirao ary ny fanahy masinao, hampahery sy hanafaka ny olonao. Dia mba ekeo Tompo ny fanoloran-tenan'izy ireo, hanompo sy hanome voninahitra anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Hoy Jesosy Kristy, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ataontsika ny hira 720 dia afaka manantona ny mpanompon'Andriamanitra isika. Right now.
idirana FFPM laharana fa 770 ny andininy rehetra. Thank
ny firana FFPM fa 9:20 no ataontsika dia ajanona rehefa tapitra ny asa. Tsika zay mbola maniry miasa sy fampahirezana. Fiangonana riavana amin'ny alalan'ny Sampana Fifohazana dia manentana antsika hatrany ny amin'ny maraim-baovao azy tanterahana ny zoma zao na dia eo aza ny
fotoana ny fifadikanana zany hoe mitohy hatrany ny maraim-baovao hivavaka isika. Jesoa tomponay misaotranao izay ny amin'ny ty fotoanty izay nampahirezanao anay tamin'ny alalan'ny teninao ny famelan-keloka izay natolotra ao anay, tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izay nataonao tao amin'ny mpanomponao tsirairay avy ka nafahanay ny izarany hery avy aminao Andriamanitra mba handehananay andesy amo ary aretan'ny vokatray amin'ny fanarana sy ny fanomponanao. Ndeto izay rehetra Andriamanitra tsy manana mpamonjy afa-tsy anao izay. Ianao ihany no mahasoa, mahalalany, mahatsara sy ampitoetranay ao amin'ny fiadananao. Koa dia apetrakay aminao ny hoavinay manontolo ny fanomponay anao. Ny anaran'i Jesoa anao naovanay ny vavaka. Amen. Hoy Jesoa amintsika ry havana manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Hitsangana isika handray ny tsodrano izay omeny tompo atsika. Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andao na hafoy anao izy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso sy ny fidenareo ho amin'ny hiala-maizina ho amin'ny fahagagany mahagaga, ho amin'ny voninahitra mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Petraka ianareo ry havana iombontsika hivavaka mangina hisaotra an'Andriamanitra. Izao no tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Miaraka amin'ny fikamanan'ny katekomena sy ny sampana dorokasy isika dia misy fiatoana vetivety sy fiomanam-panahy ny amin'izany dia hanomboka isika.